ny olona anankiray rehefa be fanahiny dia miala ny fahatokiny an'Andriamanitra. Tsy matoky an'Andriamanitra tsony izy ary tsy mahatsapa ninoninona tsony izy. Rehefa tsy matoky an'Andriamanitra ianao dia midina hatramin'ny finoanao. Iny finoana iny no atao hoe afo. Rehefa midina iny afo iny dia mihamangatsika 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 mihamangatsika, na dia manentona rahalahy, na dia mitsilopilopy le afo tonga avy, na dia efa mitsilopilopy. Misy ny any sasany anefa raha labozie dia efa igny mainty igny sisa tavela, sasany mbola mba manetroka ihany. Fa na dia efa manentona sisy, oeto ny jironao aza vela ho faty. Fa iny afo iny ny zava-dehibe iny. Maniry ny retany zany amintsika tsirairay avy Jesosy. Ao amin'ny Jeremia toko 4:2, mandehana ka mihetsoa eo anatreny Jerosalema hoe izao ny lazainy Jehova, tsaroako ny raketan'ny fonao tamiko, fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao, fony ianao vonapakarina, dia ilay nanarahanao tany anefitra, tany amin'ny tany tsy mbola ny fafy zavatra. Tsaroako izy, tsaroako ny raketan'ny fonao tamiko, fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao, fony ianao vonapakarina. Ianao vonahalalany Jesosy, nanao hoana ny firehetanao tamin'izany. Io tadidin'Andriamanitra, tsaroako ino izy tsaroako ny raketan'ny fonao tamiko. Tamin'ny ianao vonandray an' Jesosy, tena niraikitra tamin'ny Jesosy ny fonao, niraikitra tamin'ny Jesosy ny fonao. Tena ho izy ianao hoe nao faty ianao velona, maty an' Jesosy, velona an' Jesosy, ary ny androko rehetra aniboko an' Jesosy. Tsaroako izy ny raketan'ny fonao tamiko, fony ianao mbola tanora. Fa ianao zao hoe fantitra ngamba, dia nakaiza le fitiavanao tamin'ny ianao mbola tanora? Nakaiza le fitiavanao tamin'ny ianao? Fony ianao vonapakarina. Ty tokantranontsika ty tokoa kay moa, raha mbola vonapakarina, mbola tokantrano vao, tena je t'aime bisou poa tsaiky mihetsika kely poa, vonapakarina, tokantrano vao, mahafinaritra poa. Meo an'izao rô za tsy problème zany igny rô, vonapakarina. Fa rehefa ela ny ela fanda engany ka hoany misy an'izany, raha isy an'izany. Fa ty amin'ny fanompona an'Andriamanitra sy tokony hiova ny fitiavanao, tokony hirehetra ianao. Fa Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe tsaroako ny raketa amin'ny fonao tamiko, fony ianao mbola tanora. Atsika ny manadino an'Andriamanitra, atsika ny manadino, fa izy tsy manadino anao mihitsy. Ny point par point amin'ny fiainanao tena tadidina. Iny ianao vonandray an' Jesosy, ianao fanekena voalohany iny, misoratra amin'ny bokin'Andriamanitra daholo regny. Ny firehetany fonao tamin'izany, aleonao tsy mihinan-kanina toy izay tsy hamonjy fotoam-bavaka, tadidiny daholo zany, tsaron'Andriamanitra daholo. Za andeha hanompo an' Jesosy, za tara za io, andao malaky wa. Fa rehefa mandeha le fotoana, fefa manomboka takalonao zavatra hafa Andriamanitra, eo izay tsaroako ny raketany fony ianao mbola tanora, ny fitiavanao, fony ianao vonapakana. Tady an'izany Andriamanitra androany, mitady anao izy hoe miverena amin'izany ianao. Fa amin'izao andro farany izao dia mila miverina amin'izany ianao, fa sao dia fa lasa lavitra. Jeny mbola kaiky dia miverina, jeny mbola tsy miverina dia mandroso. Sarotra ny manodiny, sarotra ny miodiny, raha teritery ny lalana, tsy lalany teny etely,
efa tafiditra tany amin'ny lalana tery ianao, ny odina sarotra ny ody. Zay no mahatonga ny olona maro rehefa tena nitodika sarotra aminy mivera. Fa dia ny mbola niemotra dia mareo mandroso miverena amin'izany fitiavana voalohany zany, amin'izao andro farany miverena. Dia ny mbola kaiky dia miverena.